Maromaro ny vaovao tsara ho fantatritsika ny fitinana ao anatin'ity fanadihadiana ity ny tapatapam-baovao zany eroso amin'izay avetrany arsika. Ivato vehivavy lehibe iray napaty voatsinona natao anatin'ny trano raha ny anjery ilay tamboty tsy mamory Ivato omaly tavela irery tao amin'ny trano finanany moa ty ranomato ity tamin'ny fotoana namonjany ainy raha ny fantatra dia trano miisa 10 ny anjera teto Antananarivo toy ny fantatra be ka niotsaka rehefa tratrany orana ny sasany kosa dia nitafo miala Marolambo tovolahy mpianatra ny Naminainy nitsahan'ny trano nateraka ny rivodozana ny alarobia lasa teo vao 20 taona ity maty ity izay nianatra tao amin'ny CEG Marolambo pralahy izy ireo niara-mipetraka fa afaka nanafitrana kosa ilay rahalandy izay mbola tsy natory tamin'ny fotoana io fa izy kosa dia tsy tafavoaka fa atao anaty torimaso tanteraka tao amin'ny sekoly sy ny vatamangatsikany no niretatory fandalovan'ny rivodoza eny ao tafakatra efatra amin'ny 707 mitra bony eto Antananarivo renivohitra ary miakatra trano ny rano dipodrano ny tambary ary ireo rano koa dia efa manafosafo ny arabe sy miakatra avy dia avo toerana dimy afaka andraisandreo olona trabonina sy tsy manan-kelofana amin'izany ka ao anisan'izany aina Sampifilo sy tsy amin'ny kianja mitafina koron-drano ireo mponina mipetraka amin'ny toerana iva sy manamorona ny lakan-drano no tena lasipatra ity fiakarany rano ity raha tsy miova ny toetrandro dia ina mafy ny tombon'ireo trabonina ka raha ny ametrahana azy ireo aza dia tsy ho antonina intsony Vatomandry olona 12 mianaka maty ny tsahany tany tao Vatomandry nateraka ny rivodoza moa zany trano misa efatra no niaran'izany ary misy razana iray mbola karoana maro ny zavatra simba no ny fandalovan'ilay rivodoza eny ao tao amin'ity tanàna ity tafakatra 900 sy 900 ny trabonina ary trano 20 kosa no raha vatanteraka ny 7 kosa dia ahitana fahasimbana